Mizotra maka izy ity fireneny ity sy ity planety ity fa mela belaran-kevitra makasika ny hoavin'ny firenena izay iarahana amin'Andriamantoa tsy lavo Raharson eto amin'ny fahitalavitra ma-TV manomboka amin'ny alatsinainy 9 Jolay ho avy izao amin'ny eninora sasany ariva no afahantsika manaraka izany famelabelaran-kevitra izany everina famahaliana ny maro ny fisiny izy ity. Fifaliana ho anay namana fitsy namana tsy lavo izay mpitondra fandaharana eto amin'ity fahitalavitra ity mitondra ny lohateny hoe ery mifanandro ny mitondra famelabelaran-kevitra mitondra ny lohateny hoe mizotra makaiza ity firenena sy planeta misy atsika ity. Ry havana izao krizy misy eto amin'ny firenentsika sy maneran-tany zao zany hoe fahantrana ady ambony ambany mpanao politika foko firazanana ady ny mahantra sy ny manana ady ny fotsy sy ny mainty izao fahantrana mialalina zay mameno ny planeta izao ary indrisy fahatonga eto amin'ny firenentsika ary tsika zao dia efa anisan'ny firenena mahantra indrindra atao tsika hoe dimy mahantra indrindra eto ambonin'ny tany dia zao krizy misy zao dia misy eto amin'ny firenena rehetrarehetra fa zao ao amin'ny soratra masina ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy soso-kevitra maro efa nentin'Andriamanitra ary nitsapaina teto ambonin'ity tany ity nomena manam-pahefana Saturne amin'izany ohatra ny hoe Farao nomen'Andriamanitra soso-kevitra Farao hoe mambole vary 7 taona ianao fa ho lasa premier puissance mondiale eto ambonin'ny tany dia narahany Farao zany rehefa nampitondrain'Andriamanitra ny Josefa teto ambonin'ny tany koa dia nisy firenena anankiray Nebokadnezara manam-pahefana anankiray mpitondra firenena miaina tao anaty krizy tao anaty adalàna fa nomen'Andriamanitra koa toro-kevitra tamin'ny alalan'ny Daniel tafavoaka zany fitondram-panjakana zany ka zao misy soso-kevitra atao amin'ny soratra masina soso-kevitra ara-tsosialy ara-politika ara-toekarena ahatonga ny firenentsika sy mitatana ty firenentsika ity ho lasa lavitra ary ahatonga ty firenentsika ity ho firenena tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra. Ny firenentsika dia feno hazo lafo vidy misy petrolina misy volamena tsy toko tsy foloana eto misy ny diamondra zay ilaina eto ambony tany dia misy eto Madagasikara fa zao tsy mahantra isika fa ampahantraina misy eto amin'ny firenentsika daholo zay ilaina rehetrarehetra ahatonga amin'ny firenena anankiray ho numéro 1 eto ambonin'ny tany fa ny olana antsika zany dia izao tia tena tonga eto amin'ny firenentsika ireo zavatra afafiny amin'izao tontolo izao dia izao ny fitiavatena ny ady ny fampahantrana sy ny sisa dia mahantra isika.